Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Ray anay izay any an-danitra satria omenao anay izay mahasoso mahatsara ny fiainanay isan'andro isan'andro. Tsapanay izany ary ivelomanay ka akasitrahanay indrindra Tompo. Enganeny fiainanay ary mba ho mendrika izany fikarakarana sy fandraisana ao an-tanana amin'ny mahazanaka ao anay izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, raha manaraka amin'ny mofonay navoakan'ny sampana sekolelady eo anivon'ny FJKM ianao dia ahita fa voalahatra ho vakiana tamin'ny talata heriny 20 volana May ny Samuela 1:5-12, 1:11 ka hatramin'ny 17:12, izay tsinona akory fa ny nifidianana sy ny nanosoran'ny Samuela ho mpanjaka an'i Davida. Tamin'izany dia hoy ny Samuela 1:5-12, 1:17 hoe ndeha vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Samuela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy. Davida izany teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany rano. Amen. Dia mahafaly ahy ry havana ny manolotra anao ny fanazavana nomen'ny hevitenin'ny Baiboly izay nosoratany Tokombo, Adeyemo sy Andriatsimialon'Antananarivo Solomon. Izao no fanazavana omen'izy ireo amin'ny hevitenin'ny Baiboly io. Izy ity hoy dia manavaka mihitsy ny asan'ny fanahy masina sy ny nataon'ny fanahy masina ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao tsy mitovy. Ka ny ao amin'ny testamenta taloha tia ambaran'ity hoy izy. Tao amin'ny testamenta taloha, amin'ny ankapobeny, raha tonga ao amin'ny olona iray ny fanahin'Andriamanitra, dia ny mba hahatonga ny olona io ho afaka hanao asa anankiray, fa tsy dia hoe hitoetra ho aminy akory iny. Fa i Davida kosa nahazo tombony tamin'ny fitoeran'ny fanahy tao aminy hatramin'iny andro iny. Io andro voalaza eo amin'ny Samuela 1:5-12 izany. Satria ny asany tamin'ny mahampanjaka an'i Israely azy dia mitohy mandritra ny fiainany manontolo ka mandra-pahafatiny. Tena fantany tsara ny fifaliana sy ny talenta azony tamin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. Hany ka raha nanota izy dia nivavaka hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Salamo 115, 1:1. Amen. Izany ry havana dia ahitantsika taratra ho hiaty any am-piandohana fa tsy mitovy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta vaovao tena mitoetra ny fanahy masina ary rehefa manoto isika dia malahelo izy. Engany ry havana, amin'ity anio ity sy amin'ny androm-piainantsika rehetra, dia engany ho tahaka ny Davida isika dia hitoeran'ny fanahy masina. Hitoeran'ny fanahy masina mandra-piala ny fofinaina ry havana. Ary izany fanahy masina izany no hitari-dalàna anao eo amin'ny fiainana rehetra mba hanamasina anao ary hahatonga anao koa hanao hatrany ny sitrapon'Andriamanitra, ny ankasitrahan'i Jesoa amin'ny fiainanao iray manontolo. Dia mirary tontolo andro sambatra ho anao amin'ity anio ity ry havana, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Andehantsika hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra misaotra ny amin'ny fanomezan-tsarobidy omenao anay. Eo moa Jesoa Kristy mpamonjy nanavitra anay, hisaorana anao izany, ary eo koa ny fanahinao masina mbola alefanao aminay koa mba hahatonga anay Tompo handeha araka ny sitraponao, hitari-dalana anay amin'ny fiainanay rehetra. Dia engany mba hiasa betsaka aty anatinay Tompo ny fanahy masina, hitoetra aty anatinay ny fanahy masina ary hitari-dalana isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.